Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny azana-bolana mazavana hatrany aloha ny atsioka ny varatraza ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagascar izay mahatonga ny andro somary mandraona indrindra ho an'ny tany atsinanana ny ilany atsinanan'ny avoantany ary ny morontsiraka atsinanany mety misy moa ny orana ao anatin'izay raha ho an'ny rapitso manokana dia mety mbola somary malefaka aloha izay varatraza zay ho an'ny maraina fa manomboka ny tolakandro kosa indray dia mety miamazovana hatrany izay ary mitombanana mitohy hatrany amin'ny talata anoany manoloana izany dia somary ahazovana tanteraka aloha zany ny orana sy ny herikandro raha ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagascar iny manomboka ny alatsinainy anoany fa ny rapitso izay hatrany raha iverena dia mety mbola ahitana zavona moa ho an'ny atitany atsinanan'ny avoantany iny no hitantsika rehefa avy eo ny makasikasika an'izay fa raha ho an'ny ilany andrefan'ny Madagascar kosa indray dia mbola tsy maro toerana ny atmosfera indraindray ao an'ny faritra sasany ao amin'ny faritra avoan'ny andrefan'ny Madagascar ao izay mbola manomefana tanteraka ny orana tandrivindraona mety mbola misy ihany koa ny kotroka ao anatin'izay ny ambiny kosa raha ny vinavina aloha zany amin'ny ankapobeny dia tombanana ho maina izay ho resantsika rehefa avy eo ihany ny makasikasika an'izay fa ny maripana dia somary isy fidinana ny maripana any amin'ny talata anoany indrindra ho an'ny avoantany sy ny atitany atsimo atsinanan'ny Madagascar iny vokatry ny fitsiny varatraza moa zany no antony mahatonga an'izay mety ho fidinana maripana izay toy izao ny toetrany antsika ho an'ny rapitso vao maraina dia mety mbola isy ny zavitany araka nefa noresana teo aloha ho an'ny ilany atsinanan'ny faritry vakinakaratra moromanea matsiatra ambony ary iorombe mety voakasika an'izay koa ny atitany faritry vatovavy fitovonany ny any atsimo atsinana indrindra moa zany amin'ny toerana be ala no tena mety ahitana an'izay sy ireo faritra mety misy rano ihany koa misy ny orana tandrifindraona ho an'ny faritra savasy ny any amin'ny faritra ambatsoa ary analanjirofo manakaiky ny nosy be ihany koa dia miandry an'izay orana tandrifindraona izay vao maraina fa misava ihany moa zay rehefa atoandro ny andro ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro toy ny ilany atsinanan'ny avoantany izay aoriny fisavany anjanjavona dia miverina ho maina ihany koa ny andro ho an'ny rapitso tolakandro dia misy ny orana indrindra any amin'ny takariva anoany ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagascar iny izay miendrika tandrivindraona moa indraindray indrindra ho an'ny faritra ambatsoa sy analanjirofo orana malefaka kosa ny any vatovavy fitovonany sy atsimo atsinana ary taolanaro mandraona ny andro ho an'ny ilany atsinanan'ny avoantany sy ny faritra laotra mangoro mety misy ny herikandro any amin'ny alina no ho an'ny ilany andrefana kosa indray dia andrasana ny orana tandrifindraona ny faritry melaky manakaiky ny distrikany miandovazo ary any amin'ny morontsiraka avaratra andrefana indrindra eo anelalenany distrikana lalalava hatrany amin'ny morontsiraky ny faritry idiana any mety ahitana an'izay orana tandrifindraona izay ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay androny rapitso izay 10 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika ny vakinakaratra any ary 5 ka hatramin'ny 9 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny eto amin'ny avoantany fa ny morontsiraka kosa indray dia raika amin'ny 30 ary mahatratratra any amin'ny 5 degré celsius ny maripana ho an'ny ilany andrefan'ny Madagascar iny ny toetry ny androntsika ny alatsinainy dia mbola misy hatrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo manomboka savay izany ka hatrany taolanaro izay mety miendrika tandrivindraona indraindray misy ihany koa ny raona ho an'ny ilany atsinanany avoantany ny any amin'ny faritra alaotra mangoro izay mety hoarahina herika hatrany ny takariva ho an'ny tapany avaratry Madagascar ihany koa indrindra ho an'ny faritra Sofia sy ny faritra Diana dia mbola andrasana hatrany ny tandrifindraona ao ny tapakandro arivany izay andro ny alatsinainy izay hatrany ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina dia manodidina ny 6 degré celsius na midina hatrany amin'ny 6 degré celsius indray zany ny maripana andrasana ho an'ny avoantany hitantsika any amin'ny faritra vakinakaratra ary ny ambony indrindra kosa tsy dia misy ny fiovana goavana mahakasika an'izay maripana izay torak'izay koa ny morontsiraka atsinanana tsy dia misy ny fiovana andrasana fa ho an'ny ilany andrefana kosa indray dia miakatra hatramin'ny 9 degré celsius ny maripana hitantsika any betsiboka ny morontsiraka ny faritry menabe sy ny faritry boeny kosa nefa dia mijanona hatrany amin'ny 5 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro latsinainy izay ny talata dia mbola mitoetra na hitantaratra hatrany ny orana izay miatoato ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny mandraona ihany koa ho an'ny ilany atsinanany avoantany sy ny faritra loatra mangoro izay mety arahina herikandro ny tapakandro ariva kosa dia mitoetra na andrasana ny orana tandrifindraona ho an'ny atitany melaky bongolava sy ny ilany andrefan'ny faritry vakinakara
avaratra ary manakaiky anambilobe sy ambanja mety mbola ahitana an'izay orana tandrifindraona izay hatrany. Ny maripana voavinavina dia 7 degré Celsius ny ambany indrindra raha ho an'ny avoatany ary tafidina hatrany amin'ny 420 degré Celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany. Ny morotsiraka atsinanana 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana izay hitantsika fa mitoetra hatrany ao amin'ny morotsiraky ny melaky sy menabe ary koa ny faritry betsiboka no misy ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 530 ka hatramin'ny 430 degré Celsius. Dia izay ary ny météo tamin'ny ity an'io ity raha bizindray fotoana manaraka veloma tompoko.